Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalamirahabantsika ny avako malalina tratra ity alarobia fa 17 ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny fihezan-tsaramasinina araka ny Luka toko 7, Luka toko 7 andiny fa 1:20 sy ny 2:20. Luka toko 7 andiny fa 1:20 sy ny 2:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ity batisa izay tantarain'ny Luka ity dia ny nanaovana batisa an Jesosy, ny nanaovan'ny Jaona mpanao batisa an Jesosy. Ny batisan'i Jaona araka ny famerentsika dia famerenana, famantarana ny famerenana, ny fiverenana zanak'Israely nantahanany Jiosy amin'ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Jaona mpanao batisa dia mbola olon'ny testamenta taloha. Jaona mpanao batisa tsy testamenta vaovao akory satria ny testamenta vaovao manomboka eo amin'ny Jesosy. Jaona mpanao batisa alohan'i Jesosy zany ny batisan'i Jaona dia mbola ao anatin'ny tokotanin'ny testamenta taloha, famerenana ny olona ao amin'ilay ny fanaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Zany hoe ny batisan'i Jaona dia fanadiovana ny olona taratry ny fiovam-pon'ny olona hiverina ao amin'ilay berit abrahamika na lay fifanarahana, lay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Jesosy dia mbola nataon'i Jaona mpanao batisa satria Jiosy izy ary ny vahoaka rehetra Jiosy dia natao batisa ary satria Jesosy Jiosy dia natao batisa izy. Ary ny batisan'i Jaona tsy mbola batisa kristianina mazava ho azy satria testamenta taloha. Raha ohatra ka natao batisa zany eo dia tsy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina tsy akory ny batisan'i Jaona satria ny zanaka aza mbola natao batisa eo. Raharay mibetsaka ihany ny olona mbola mampifangaro ny batisan'i Jaona sy ny batisa kristianina. Batisa kristianina dia fandraisana ny famelan-keloka izay natolotry ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika amin'ny Romanina toko 9 izay anazavan'i Paoly ny mikasika ny hoe ny batisa dia fiarahana maty tamin'i Kristy sy fiarahana mitsangana tamin'i Kristy. Ny batisa zany amintsika kristianina dia fahasoavana no ife. Tsy fanadiovana ny olona amin'ny fahotana ihany fa ny batisa dia fahasoavana. Zany hahatserovana lay famelan-keloka ny men'Andriamanitra maimai-poana tahaka ny loharano mikoriana manome aina ny zavaboary dia tahaka izay koa ny batisa. Batisa dia zay ny dikan'iny rano mitete iny dia manambara lay fahasoavana, manambara lay loharano velona izay men'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ka manome aina sy fahavelomana ny olona ao amin'ny fiainam-baovao. Ito koa zany nefa dia misy tranga manokana tantarain'ny Luka ny batisan'i Jesosy. Raha manaraka tsara ilay tantarantsika dia afaka manatsoaka hevi-dehibe 2-3 mikasika ny batisan'i Jesosy. Voalohany indrindra dia asehon'ny Luka fa Jesosy dia olombelona, Jiosy, olombelona ary Jiosy niaina tao anatin'ny tantara. Tsy hoe angano zany Jesosy, tsy hoe zavatra noforon'ny saina ny tantaran'i Jesosy, fa tena Jesosy dia nisy tao anatin'ny tantara. Nisy tao anatin'ny tantara, olombelona ny tafinofo ary nanaraka ny fomba mpiara-monina, nanaraka ny fomba mpivavahana zay nisy azy tamin'ny fotoan'andro. Ity batisa ity zany dia manambara maha olombelona feno an Jesosy. Tsara manamarika fa itsika izao moa efa amin'ny vanim-potoanan'ny fahamasahan'ny finoana tsara
fa any amin'ny taonjato zay nanoratany lioka ny filazantsarany de betsaka ny fampianaran-diso, betsaka ny olona tsy nanaiky ny fisian'la zanak'Andriamanitra tonga olombelona, betsaka ny tsy nanaiky ny hoe tena nisy mariny zany zanak'Andriamanitra zany, zay ny antsoina hoe docetisme, fivavahana docete zany hoe fisehoana fotsiny, hoe toy ny aloka fotsiny hoe antsy tena tonga olona zany zanak'Andriamanitra zany ary tsy maty tao amin'ny hazo fijaliana zany, aloka fotsiny zany, tandindona na tantarako aza. De eto zany lioka mitantara ty batisan'i Jesosy ty de te-hanamafy ao anatin'ny mpamaky ny filazantsarany fa tena olombelona Jesosy, nisy tao anatin'ny tantara, voasoratra tao anatin'ny tantara. Zay ny dikan'ireny fanekam-pinoantsika misy hoe nijaly tamin'ny andron'ny Ponty Pilato, satria nisy Ponty Pilato de nisy Jesosy. Dia vavolombelona zany eto lioka mitantara ny maha olombelona feno an' Jesosy. Fa ny faharoa dia asehon'ny lioka fa Andriamanitra ihany koa Jesosy. Ny batisany dia tsy nitovy tamin'ny batisan'ireo jiosy rehetra zay nanodidina azy, fa tena Andriamanitra Jesosy. Ary nisy feo avy any an-danitra ny teny manao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary hoy lioka manao hoe teo midina ny fanahy masina miendrika voromailala teo ambonin'ny Jesosy, milaza ny maha-Andriamanitra ny Jesosy, milaza ny maha-Andriamanitra ny Jesosy na milaza ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy. Lioka zany io dia mampifanindran-dalana ny amin'ny tsy hanadinoantsika mihitsy ny maha olombelona feno an Jesosy nefa ny maha-Andriamanitra feno an Jesosy. Olombelona feno Jesosy ka mahafantatra ny fahorentsika, mahafantatra ny fiainantsika, tsy atoro am'izay tsoina hoe fiainan'olombelona, ny fahoren'olombelona, ny anoanan'ny olombelona, ny faingirifiren'ny olombelona, ny mety ho fakam-panahamahazo ny olombelona satria olombelona feno izy. Saingy zao Andriamanitra feno koa Jesosy, ka ny aina ny fiainan-danitra Andriamanitra feno koa Jesosy, afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra, Andriamanitra feno koa Jesosy, ka manana fahefana amin'ny zavaboary, Andriamanitra feno Jesosy ka manana ny fahendren'Andriamanitra. Dia izay toetra izay no mahatonga an Jesosy ho mpamonjy. Raha olombelona feno fotsiny Jesosy tsy mahavonjy izy, raha Andriamanitra feno Jesosy fa tsy tonga olombelona de zao tsy nahavonjy antsika tamin'ny fahotana izy. Fa ao am Jesosy ro toetra reo olombelona sady Andriamanitra mba hatanteraka ny famonjenantsika. Rehefa mazava tsara zay fijerin'ny lioka tiany ho azon'ny lioka, tiany lioka ho azontsika izay, dia misy zavatra anankiroa ary ny tsy tokony adinoana. Rehefa atao batisa isika de izao midiny ao amintsika koa ny fanahy masina. Ny batisa zay atao amintsika koa dia hitarafana ny fandraisantsika ny fanahy masina. Ny batisa dia famantarana hita maso ny fahasoavana tsy hita maso, famantarana hita maso ny fandraisantsika ny fahasoavana. Fa izao hoy lioka eto, na iza atao batisa, marina fa Jesosy eo am Jesosy manomboka ny batisa kristianina, de izao zay rehetra atao batisa manaraka ny batisa kristianina de zao mandray ny fanomezan'ny fanahy masina izy. Manana itoeran'ilay Andriamanitra fanahy izy. Ary io fanahy io Paoly, Romanina 9:9, rehefa mitoetra ao anatintsika dia miara-milaza amin'ny fanahintsika izy fa zanak'Andriamanitra isika. Ny batisa zany eto dia famantarana hita maso ny fitiavan'Andriamanitra antsika ka nampidinany ny fanahy masina ho ao amintsika. Raha mamaky ilay tantara antsika de zao, ilay fanahy masina ho lioka de teo ambonin'ny Jesosy. Inona ny dikany hoe teo ambonin'ny Jesosy ilay fanahy masina? Milaza lay Andriamanitra ny an-danitra, Jesosy ety an-tany amin'ny vanim-potoana io, ny fanahy masina kosa eo ambonin'ny Jesosy, zay milaza fa milaza lay trinité eo Andriamanitra miteny ianao ny zanako malalako, midina ny fanahy masina eo lay zanaka, milaza lay trinité miara-misy eo amin'ny vanim-potoana ny batisa io. Ary reny tsy tokony adinoantsika. Rehefa atao batisa isika dia miariary eo lay Andriamanitra telo zay iray,
inona dika le Andriamanitra telo zay ray rehefa atao batisa tsika miariary eo lay Andriamanitra Bahary. Miariary asehon'io batisa io lay Andriamanitra Bahary, asehon'io batisa io lay Andriamanitra Zanaka mpamonjy, ary asehon'io batisa io lay Andriamanitra Fanahy mitoetra ato anatintsika. Noho zany ny batisa dia fandraisantsika fahariana vaovao. Ny batisa dia famantarana hita maso ny fandraisantsika ny fahariana vaovao. Famelan-keloka ao anatin'ny fanekim-pontsika itsika de miteny manao izay de mino ny batisa ho famelan-keloka. Fa le famelan-keloka zay dika fahariana vaovao, lay fisina vaovao, le fiainana vaovao. No zany dia zay rehetra atao batisa dia mandray ny fahanan'Andriamanitra mba hanana fiainana vaovao sy fisina vaovao. Fa ny zavatra manaitra koa faharoa amin'ny ity andininy ity de zao lay tenin'Andriamanitra ianao ny zanako. Ny batisa de zao fananganan'anaka, adoption. Itsika tsy naterak'Andriamanitra amin'ny fomban'Andriamanitra akory, fa naterak'olombelona, saingy tonga naterak'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny batisa. Satria eo lay zanaka. Zay mahatonga ny batisa hoe rehefa manao batisa isika de amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Satria amin'io batisan'i Jesoa io jerentsika tsara fa eo daholo lay Andriamanitra telo zay ray, zay Andriamanitra telo ray ihany. Eo lay feo avy any an-danitra zay miteny ianao ny zanako. Eo le fanahy masina midina ary eo Jesoa. Ny dikan'izany ny batisa, zay mahatonga ny batisantsika amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, fanahy masina. Ary dia amin'ny fotoana naovana batisantsika io dia tsy Jesoa ihany no tenenana hoe zanako malalako, tenenan'Andriamanitra hoe zanako malala, fa isika koa amin'io batisa io de itenenan'Andriamanitra amin'ny fanahitsika hoe zanako malalako. Ny fanahy masina zay ao anatintsika de miara-mitenenitsika manao hoe zanak'Andriamanitra isika. Zany hoe tsy Jesoa ihany no tononona hoe zanaka, fa isika koa tononona hoe zanaka amin'ny alalan'ny batisa. Tenenin'Andriamanitra amin'ny fanahy itsika, ny fanahy masina ao anatintsika miteny amin'ny fanahy itsika, an'io teny io koa manao hoe hianao ny zanako malalako. Noho zany ny batisa de fananganan'anaka. Ho Jaona epistily, ny Jaona epistily voalohany, Jaona toko 7:1. Indre manahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany rahateo isika. Ny batisa de mariky ny famantarana hita maso fananganan'anaka. Zay mahatonga ny hoe ny batisa de fampidirana ny olona ao anatin'ny fiangonana, fampidirana ny olona ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny famelan-ny olona vao vela heloka, fampidirana ny olona ao anatin'ny fiombonam-ben'ny vao vela heloka manerana ny tany, ary tonga tenan'ny Kristy, tonga fiangonana. Mevako malala zava-dehibe aran'ny batisa. Tsy fombafomba akory, tsy fomba mpivavahana, fa fahasoavan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny lioka amin'ny tantara eto hoe zay rehetra atao batisa nge dia mandray zany fata ny mahazanak'Andriamanitra izany. Revako amin'ny alarobia ty ara de mampahery anao ny tantaran'ny batisan'i Jesoa eto, fa zanak'Andriamanitra ianao. Mitoetra ao aminao ny fanahin'Andriamanitra. Ary dia misy toetra andrasan'Andriamanitra aminao koa sara, satria vita batisa ianao de hoy lioka manao hoe nivavaka. Ary Jesoa koa efa natao batisa sy nivavaka. Betsaka ny vita batisa fa tsy ampy vavaka. Betsaka rehefa vita ny batisa de tsy hita tsony, tsy miangona, tsy mivavaka, tsy mamonjy fiangonana. Fa zava-dehibe ho lioka ny hoe ny vita batisa sy ny vavaka. Tsy misaraka reo, tsy misaraka mihitsy ilay hoe fahasoavana noraisina tamin'ny alalan'ny batisa, famelan-keloka noraisina tamin'ny alalan'ny batisa, fahatsiarovana ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa sy ny fiainam-bavaky ny mino. Zany revako malala am'izao alarobia zao de mampahery anao ny tenin'Andriamanitra. Efa vita batisa ianao de mino ny fahasoavan'Andriamanitra. Efa vita batisa ianao de mino sy matoky fa zanak'Andriamanitra. Fa izao no andrasan'Andriamanitra, mandehana miaina amin'ny fiainam-bavaka. Mandehana miaina amin'ny fiainam-bavaka satria ny vavaka
no mampifandray amintsika amin'Andriamanitra. Resaka ifanaovantsika amin'Andriamanitra ny vavaka. Ny batisa ny fanahy masina midina tamintsika, fa ny vavaka kosa de zao mitenitsika, ny faniritsika miakatra ao amin'Andriamanitra. Zany rehefa ko malala aoka hanana fiainam-bavaka ary aoka iankina amin'Andriamanitra hatrany satria zanany ianao. Vavaksika. Tompo aotaronao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampatsiaro anay ny ifamelan-keloka ndraisin'Andriamaka monja tamin'ny alalan'ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Sao tompo fa vita batisa zahay noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ary tonononao hoe zanakao, tianao, malalanao. De ampandresy hoe tompo amin'ny fiainana isan'andro. Da ity tontolo andronay ity, tontolo andro atsirovanay ny fahasoavanao sy ny fitahinao. Mampahirezanay. Mba hiboboky ato anatinay ny fitiavananao Andriamanitra, ho loharano velona ka hifalianay amin'ny tontolo andronay. Jereo tompo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonana misy anay, indridridritra tompo, jereo reo mihaino mofinaina amin'izao ora sy fotoana izao, mivavaka ho an'ny tokantrano tsirairay, ho an'ireo mihaino mofinaina amin'izao ora sy fotoana izao. Jesoa hiboboky ao anatin'izy ireny ny fitiavanao, rao kotsapany, fa zanaky ny fahasoavana izy, tianao, navelanao eloka, dia anjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay eny ny fiadanam-po. Da ny tontolo andronay tompo mba hanimponay ianao sy hitiavanay namana. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.